manana lesona tiana ho ampitain'Andriamanitra manokana indray amin'ity androany ity ny amin'ny hoe ho ampiainana ny amin'ny vavaka. Ary Daniela trano moa no jerevantsika ary manasanao indray hanaraka izany amin'ity androany ity. Fifaliana ho any miarabao antsika amin'ity fotoana manokana ity, ary misy lesona izay tian'Andriamanitra ho ampita sy ho amiko sy aminao indray amin'ity androany ity. Fa androany dia manana zavatra anankiroa izay tiana ho avotra isika, ny amin'ny hoe mivavaka sy ny hoe ahoana ny amin'ny fotoana izay hivavahana. Alohan'ny hijerevantsika izany dia izao manasanao fa hiaraka hivavaka isika. Ray be fitiavanao, isaoranay mandrakariva ianao satria nanome anay izao fotoana izao ahafahanay mandray ny teninao, mitoera atao anatinay, ary hatreo ny fotoana izay tanterahanay izay anaranay ny teninao, ary engany mba eo ambany fitarihanao hatrany an'izany ny fanahinao no ato anatinay. Amin'ny anaran'i Kristy no hanonana izany vavaka izany. Amen. Ahoana ny fomba fivavaka? Ny vavaka Daniela no anisan'ny andraisantsika lesona. Nanahoana izy rehefa mivavaka? Ahoana ny ho ampiainana ho ohatra izay nasehon'i Daniela rehefa mivavaka izy? Ndao ny jerevantsika ny ao amin'ny Daniela toko faharoa. Daniela toko faharoa manasanao mba hamaky izany manokana rehefa tonga any an-trano. Daniela toko faharoa ka ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Daniela toko faharoa ka ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo, fa ny andininy fahatelo amby roapolo no ho vakiantsika amin'ity androany ity. Izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra: ianao ry Andriamanitra ny razako, no fahendrena sy hery ahy. Averiko indray: ianao ry Andriamanitra ny razako, no deraiko sy isaorako, satria nomenao fahendrena sy hery aho, ary ankehitriny efa nampahafantarinao ahy izay nangatahinay taminao. Fa nampahafantarinao anay ilay nofo ny mpanjaka. Ry havana malala, raha jerevantsika ireo toko sy andininy ireo dia izao misaotra an'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra, manome voninahitra ilay mpahary izao rehetra izao hitanelina. Ary ny zavatra mahafinaritra ihany koa dia izao nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra ity mpanompon'Andriamanitra ity. Izany ihany koa no anisan'ny zavatra fanirian'Andriamanitra ho amintsika, dia ny hoe fangatahana fahendrena, ny fisaorana an'Andriamanitra. Izany no anisan'ny tokony pololotra ny amin'ny vavaka sy ataontsika, satria nahoana? Be dia be ireo soa izay nataon'Andriamanitra tamiko sy aminao, dia mila deraiko sy derainao Andriamanitra. Mila mangataka fahendrena amin'Andriamanitra isika mba hahafahantsika mitantana amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny faharoa dia izao: ahoana ny amin'ny fotoana hivavahana? Mety samy manana ny fotoana hivavahana isika, fa ny ten'Andriamanitra dia manome taridalana mandrakariva ho antsika. Andeha ny ho jerevantsika ny ao amin'ny Salamo toko fahadimy. Salamo fahadimy ka ny andininy fahatelo. Salamo fahadimy ny andininy fahatelo. Izao no voalazan'ny ten'Andriamanitra: Jehova ô, maraina no handrenesanao ny feoko, maraina no hivavahako aminao ka hanandratra aho. Raha jerevantsika io ten'Andriamanitra io dia izao maraina voalazany eto. Fa ny ohatra ny amin'ny Daniela izay anisan'ny anarana mpanompon'Andriamanitra izay nandraisantsika lesona tamin'ity androany ity, ao amin'ny Daniela toko fahaenina ka ny andininy faha-raika ambin'ny folo. Daniela toko fahaenina ka ny andininy faha-raika ambin'ny folo. Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra: no ny fantatry Daniela fa efa voaisoniny didy, dia nakao an-tranony izy, ary ny varavarankelin'ny tranony ambony nanandrifany Jerosalema dia mivoha. Dia izao no toy ny teny: koa intelo isan'andro no nandohalika ka nivavaka ny saotra
teo anatrehan'Andriamanitra izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Izany no lesona tiana horaisina amin'ity androany ity. Ny tian'Andriamanitra amiko sy aminao dia izao hoe hanana fiainam-bavaka isika. Mety manana fiainam-bavaka mihoatra noho izay voalaza eto ianao. Mety hoe latsaka kosa angambany. Mety hoe tsy nahatsiaro mihitsy ny angambany. Fa tian'Andriamanitra raha hanana fiainam-bavaka isika. Ny Tesaloniana voalohany 5:7-7 izay efa novakitsika tety ihany izy ity. Tesaloniana voalohany 5:7-7 dia hoe mivavaha ka aza mitsahatra. Ny tompony hitahantsika, hitahanao manokana mba tena hanana fiainam-bavaka manokana ny izasenao. Ary hivavaka tsy mitsahatra ny isika. Rehefa mivavaka tsy mitsahatra isika dia haneho ny voninahiny manokana aminao any Andriamanitra. Amen. Mivavaka isika. Rainay be fitiavanao, isaoranay lehibe ianao satria nanome oam-piainana manokana tamin'ny alalan'i Daniela, ireo mpanomponao maro isan-karazany ao amin'ny teninao ianao. Ary maniry izay Andriamanitra ny mba hanana izany oam-piainana mahafinaritra izany. Ary niaraka voalaza ny teninao fa tokony hivavaka tsy mitsahatra izahay. Ampianaro izany izay Andriamanitra ary mifanahinao ny mitoetra mandrakariva ato anatinay mba hanananay izany fiainam-bavaka tsy mitsahatra izany. Rehefa izany Andriamanitra dia haneo zava-mahagaga amin'ny fiainanay manokana ny ianao. Fa tononona izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.